Kolonely Faneva Noesorina Amin'Ny mahakomandy ny vondrotom-pialovana Menabe azy voalaza fa findratoerana hiasana izay tsy mbola nahazo loharanom-baovao mazava hatreto fa toa nalefa hiasa any Antananarivo renivohitra araky ny voalaza hatrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny Kolonely Faneva izay Noesorina any Menabe no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto anisan'ny tompon'antoka amin'ny fampahantranana sy ny fanakorontanana ny vahoaka malagasy ny sadek araky ny nambarany hatrany rehefa feno hosoka sy tsy manady zany lalàna ny fifidianana tao Madagasikara dia tonga ny sadek nanao sonia fa milamina ny fifidianana rehefa nisy halabato sy didijadona ka esorin'ny vahoaka ilay olona izay tsy tokony ho lany dia tonga indray ny sadek milaza fa tsy mety ny fanonganam-panjakana ilay filohana hongana nefa tsy tokony ho filoha mihitsiny raha ny lalam-panorenana no nampiarina ho hiatrany ny fanehoan-kevitry ny koty lehilahy Maitsoambo momba ny sadek izay rehefa tsy afaka mody indray ny nanao fopla nandritra ny fitondrana dia iny indray ny sadek mitantana azy mba hody rehefa henjehny lalàna indray ny filoha fa namon'olona maro nangalatra nanodikodim-bolam-panjakana dia tonga indray ny sadek hiteny hoe aleo izy mba afaka hilatsaka indray misy filoha teo aloha izay manomboka tsy mahita hamaharana indray no sady efa reraky ny fahanterana dia izao indray miantso sadek any an-tranony mikoretaka hitantanana azy ho hiatrany izy raha naneho ny heviny raha hitsy io fanamarihana izay nataony koty io dia ny sadek izay miraitsokombakomba amin'ireo mpanao politika mambotry vahoaka no anisan'ny tompon'antoka amin'ny fampahantrana ary ny fanakorontanana any Madagasikara kanefa zaro fahazarana ireharehana ny fandraisana sy ny fionana amin'izy ireo ao Madagasikara ao araky n'izay voalazany koty izay hatrany ka tsy tokony izy ireo mihitsiny no hibaiko ny vahoaka malagasy sy ny hibaiko izay fifidianana izay mety ho atao ao Madagasikara izay araky ny voalazany ity koty lehilahy Maitsoambo ity izay isan'ny pitsikera mahafatrapo ao tambajotratsiratsira Facebook ao amin'izao ankehitriny izao ACM ndray tokony hanokafana fanadihadiana fa manjaka ny fanavakavahana ho ireo fanehoan-kevitry ny olona izay ao anatin'izay ACM izay hatrany na efa nisy fanairana nataon'ny mpiasa izay hiarany tsirariny eo anivon'ny ACM hatrany dia tsy mbola hita taratra ny fandraisana andraikitra ataony manampahefana manoloana izany rehetra izany miamafy anefa ny toedra raha ankehitriny velon-taraina ireo mpiasa avy amin'ny faritra fa manjaka ny fanavakavahana ara-piaviana sy ara-poko mahazo azy ireo kanefa tsy hita izay hitarainana raha ny fanazavana hatrany fanavoazana ve sa tsindry miaraka amin'ny fanavakavahana ara-piaviana no hivoizina ho izy ireo hatrany hoentinay izay ity orinasa ity ho izy ireo raha mametra-panontaniana sady manahy amin'ny hoavin'ny ACM manimba endriky ny fitondrana mijoro ankehitriny ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka tokony hanokafana fanadihadiana ary handraisana fepetra izay mifanaraka amin'izany ny tompon'antoka mba hisia ny fanavoazana izay matimatesany rehetra ary rarantsika etiko ihany koa no mety hotohiny izay rehetra izay fangatahana izay nataon'ireo mpiasa sasany tao anatin' izay ACM izay milaza fa hiaran-tsindry sy hiaran'ny fanavakavahana eo anivony izany rehetra izany eny tsy voandroany nahitanan'izay raha ao Madagasikara ao ary tsy mahagaga izay hoe isiny izay fanavakavahana sy sindry lava izay satria ireo rehetra izay mahazo seza dia miezaka maneho ny heriny ao anatin'izay hoe izy ireo indray zany no tompon'ny tanàna sy ny tompon'ny seza ary ny tompon'ny fahefana eo anatrehan'izany rehetra izany ka manao izay tiany hatao ka tokony hovaina izay fomba fiasa sy fomba fijery zay satria lasa manimba zavatra maro izany rehetra izany ka tokony tsy hoavela ho vita mangingina fotsiny izany rehetra izany fa mila jerena akaiky sy andraisana fepetra izany rehetra izany mba hialana amin'izay disadisa lava sy ny resaka an'izay hoe manavakavaka amin'ny samy malagasy zay tadidio fa samy malagasy ihany isika io na dia tsy mitovy azy ny fiaviantsika ary na dia samy avy amin'ny faritra samy hafa azy isika rehetra eo anatrehan'izany rehetra izany ka tokony hifankatia sy ahay hiara-iasa ihany koa isika rehetra eo anatrehan'izay rehetra izay mba hialana amin'izany rehetra izay sy ny resaka mahakasika an'izay hoe fanavakavahana ny aviatsy makaroa ny tanizana sy ny merina zay tena hita fa tsy mety hatramin'izay izany rehetra izany ary isany tsy nampandroso ny firenena moa izay rehetra izay satria lasa mipetraka foana ilay politika
politikan'ilay hoe zarazarao mba hanjakana ka tsy mety izany rehetra izany ka izay ny tokony handraisana fepetra manoloana an'izay rehetra izay mba tsy siny izay fanavakavahana lava izay misesisesy izay andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha Kolonely Faneva izay noesorina amin'ny komandy ny vondrotom-pialovana any Menabe ihany nanamafy ny teo anivon'ny gendarmerie am-pirenena fa nafindra toeram-piasana i Kolonely Faneva onimiary raha laiva fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Kolonely Faneva efa tsy lehibe ny vorotom-paritry ny zandary ao Menabe intsony izy amin'izao fotoana izao fa mindrantoerana ara-dalàna tahaka ireo zandary rehetra ity natao ity satria raha ny tokony ho izy dia 2 taona eo ny lehibe ny vorotom-paritra no miasa amin'ny toerana iray ho iatrany loharanom-baovao raha ny fantatra dia nakarana ny Antananarivo renivohitra ity Kolonely ity miandry ny fandaminana sy ny toerana ametrahana azy indray amin'izao ankehitriny izao ka noho izay dia mangasitraka sy misaotra azy ireo vahoaka amin'iny faritry ny Menabe iny nandritra ireo fiarah-miasan'izy ireo tao anatin'ny taona maro izay satria maro ireo izay ezaka izay nataony ary hita fa tena niteraka tombontsoa lehibe ho an'ireo vahoaka tany fotony izany rehetra izany satria tena nandry fahalemana tokoa iny Menabe sy ny manodidina iny nandritra izay fiasan'ny Kolonely Faneva tany amin'iny faritra iny ary midika izay fa tena niasa mafy ity lehilahy ity ary tsy nanao antsiramby tao anatin'izany rehetra izany fa niezaka nanompo vahoaka sy nanompo tanindrazana ary niary ny vahoaka sy ny fananana ihany koa tao anatin'izay rehetra izay satria izay raha teo moa ny antipijoroan'ireo mpitandro filaminana izay natokana hiaro vahoaka sy ny fananany fa tsy sanatria akory ndeha handrebireby na ihany koa ndeha hambotry vahoaka ao anatin'izay fa efana izay nomena azy ireo izay ka dia misaotra be any Kolonely Faneva izay nahavita an'izay izay adida manandraikitra izay ny sahaniny nandritra izay fotoam-piasany tany amin'ny faritry ny Menabe iny fa dia tena nahavelombolo izay rehetra ezaka rehetra izay nataony izay midika izany fa tena niasa tamin'ny fony lehilahy ary maromaroany tahaka azy ao anatin'izay fanompona ny tanindrazana sy ny vahoaka izay fa raha toa azy avokoa ireo rehetra izay tompona andraikitra sy ny manam-pahefana dia ataoko fa tsy ho isintsony izay hoe gaboraraka sy ny tsy fandripahalemana izay ao anatin'izany rehetra izany ary hita fa tena tsy nandefitra izy tao anatin'ireo rehetra izay minia manao antsirambiny sy ireo rehetra izay dahalo izay manafika etsero izay nandritra ireny asany tany amin'iny faritry ny Menabe iny ary fantatra ihany koa fa ny Kolonely Andriantahinina José Emile no komandiny vaovao izay misolo toeranazy any amin'izay faritry ny Menabe iny amin'izao ankehitriny izao izay no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy arovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa